Ya, dia ovakitsika ny takelaka zay manamarika an'izao fitokanana zao zay misoratra sy mivaky toy izao ny ao anatin'izany takelaka zany Republikan'i Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana fitaleava-paritry ny filaminam-bahoaka Menabe notokana ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republikan'i Madagasikara notrony Andriamatoa Tsay Christian Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa sy Andriamatoa Rakotoarimanana Erlal Inspecteur Général de Police Ministre ny filaminam-bahoaka ary Andriamatoa Randriantsoro Serge Lucky Gouvernoran'ny faritra Menabe Morondava fa 9 septambra 2020 sy 2020. Ya, ny tsika moa dia tsy trano fotsiny zany no otokanana fa anisan'ny hoe anamafisana an'izay filaminam-bahoaka zay dia misy ihany koa ny fiara zay atolotra ihany koa ho an'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny polisim-pirenena eto Morondava mba entina anatsarana ny fiasa zay entina ampandrofalemana sy anakaiky ny vahoaka ao anatin'izany fanatanterahana ny asa atrehana makasika ny filaminam-bahoaka eto an-tampon-tanàna zay. Miarabanao tonga soa eto Morondava Andriamatoa filoham-pirenena ary miaraba ihany koa n'Andriamatoa Prime Ministre sy ireo délégation olo manakaja maro manaraka anao. Voalohany indrindra dia ny trano izay notokanana androany Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia trano mirefy 2.3 faingo 12 metatra tora-droa ary ahitana rihana anankiray. Ato amin'ny rihana ambantsika Andriamatoa filoha dia misy birao 4.0 ahitana efitrano fanaovana andromaso ireo olona zay voatery tsy maintsy hotazomy-mato ary ahitana ihany koa salle d'accueil anankiray. Ato amin'ny toerana misy antsika izao Andriamatoa filoham-pirenena no toerana andraisana ireo olona ahafahan'izy ireo misitraka toro-lalana, ahafahan'izy ireo ihany koa mandray ny fanampiana avy amin'ny polisy-pirenena makasika ny olana izay sedraindrareo izay ilan'ny fanampiana eto anivon'ny polisy-pirenena. Manarak'izay Andriamatoa filoha dia manasa anao hitsitika ato amin'ny ankabeantsika. Avato amin'ny ankabeantsika ato Andriamatoa filoham-pirenena no misy ireo efitrano fanaovana andromaso ary rehefa voalazanao dia misaraka tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny zaza tsy ataony izay antoko ny fanajana ny zon'olombelona. Ato amin'ny ankavanantsika ato kosa dia misy ireo birao fiasan'ny service régional ny police judiciaire ny fanenjena ny fanikan-dalàna. Raha araka ny fahitantsika azy Andriamatoa filoham-pirenena dia fitaratra no fefy mamefy izany izay pilofo manambara fa miady amin'ny kolokolo sy manaja ny fahamarinana ny fitondram-panjakana. Ato amin'ny ankaviantsika dia misy ny efitrano fanaovana fanotorana, misy ihany koa ny efitrano itoeran'ny lehiben'ny sapan-draharaha. Manarak'izay Andriamatoa filoham-pirenena dia ato amin'ny ankavanantsika tokoa dia misy ny birao fiasan'ny PMPM police de mœurs et protection des mineurs izay sahana ny entamamaho faty sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona. Manaraka azy avato dia ny secrétaire izay misahana ny police de mœurs et protection des mineurs. Toizantsika ihany koa ny fitsidihan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary atao manaraka ato indray dia ireto birao ireto dia fiasan'ny
service régional ny police économique ato ny service ny division stupéfiant manarak'izay ato ny fanaraha-maso ny fivezivezena eto an-toerana ny contrôle d'immigration sy ny émigration ireto bromana manarak'izay dia mbola misy ihany koa ireo birao izay iasan'ny police judiciaire eto an-toerana izay mamarana ny fitsidihana taovany andray matoa filoham-pirenena fa manasanao ampanajana itsika aty amin'ny riana ambony ato amin'ny riana ambony andray matoa filoham-pirenena dia misy birao anakivalo izay birao anakivalo ary ahitana salle de réunion anankiray ahitana cafétéria ahitana ihany koa salle de repos anankiray ato amin'ity lalovantsika ty andray matoa filoham-pirenena dia ato no miditsy ny leven'ny sampandraran'ny police économique manarak'izay dia ireto efitrano reto dia hoan'ny service ny ressources humaines ato amin'ny fitaleavaparitra manarak'izay ato amin'ny nanovantsika manaraka andray matoa filoham-pirenena no misy ny chef de service ny affaires financières manarak'izay dia nanovantsika andray matoa filoham-pirenena ny efitrano anankiray izay fanaovana fivoriana ato amin'ny direction régionale ny police direction régionale ny sécurité publique eto Menabe ato moa mbola volana ireo paikady rehetra entina anatsarana sy hanamafisana ny fandriam-pahalemana eto an-toerana ary farany andriamatoa filohan'ny republika dia ny birao fiasana andriamatoa tany-paritry ny filaminam-bahoaka eto amin'ny fata Menabe izay manoloana antsika izao miarava-nao importance zao vahoaka mba ahafahanao mandrindra ny fandriam-pahalemana lehibe dia zavatra ataontsika manandrina mba anakefa vahoaka mba ahafahan'ny fahalemana tanteraka ny filaza Manatenggine ni mkubwa kemudian dia CIN si shot ni farmasi nong kasih saya sang menarapin di hari main kan dia mudah situ yang kita ni farmasi dia arti yang so dia dinova lang hari itu ni betul dia sudah laku nanti mungkin bisa nampak kalau mereka nanti kalian di tempat itu kalian jadi hari itu dia membentuk fai sama lagi ini fasa banyak sesuatu yang jadi mbak polisi nyar semua pembohongan setiap kaluan mungkin dia polisi mana ke pembohong sama mereka sudah kami awasi hari visinti apa saja dia mana yang hasilnya mana kita pada tu tidak pun bisa tidak urus dirasa mereka sih bisnya hanya misi dengan mau dari untuk nanti bisa kemen tu kami tidak tahu kami murah-murah itu dari nanti kerana jas dan biasa nak kerja itu apa sih Muhammad yang lain biasa saya apa anak azan mau semua bekerja di biologi misi tanura misi baby itu ini mana mau dari anak sekarang dari amenaran saya itu tahu mana kalau saya ini di distriknya itu empat Solano sekian anak kami sedang menentukan saya sultiran sama kini Jawa kami sedang berubah nah kami berjaya menjadi sedang paling Makasih dengan si Pak Bisa Tukse di Akasa nggak masih ke kalau tampil ke mau di usul bisa atau di sisi nasi kasih
Tena marana pitsidina Andriamatoa filoham-pirenena mankasitraka indrindra. Misaotra anao era-po eran-tsaina Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny fanolorana izao foto-drafitrasa izao ka natotosa ny lanonana izay natao teto androany.